Totosa omaly kosa ny fampiatsoana fandroany ho an'ny maître Willy Zafinjatovo lalao isika tena anivon'ny voameram-pifehezana eo anivon'ny olavitra ny mpisolo vava eto Madagasikara nambaran'ity mpisolo vava ity fa fitarainana efatra izay avy amin'ny olona mifanolana amin'ireo olona arovany no antony nampanatsoana izany mpisolo vava izany ho rahantsika ny fanazavany. Misy fitorinana anankiefatra zany napetraky ny olona zany hoe an'izany anahako dia amin'ireo fitorinana anankiefatra ireo dia ny anankitelo dia avy amin'ny olona miady amin'ny olona rovako zany hoe adversaire ny clientko zany ireo mitory ireo ary amin'olo dafa milaza fa hoe manino zany natao maître Willy ohatran'izao dia za hoe sotran'Andriamanitra ny tenako zany satria voninahitra lehibe ho anazy zany sy hoe mipetraka amin'ny toerako mahavoka marina ny tenako zany hoe tsy voavidy vola zany fa hoe niaro ny clientko marina zany fa tsy voavidy vola nreto adversaire nreto satria reto adversaire reto mitory any amin'ny ordre des avocats milaza hoe zay nataony maître Willy hoe marary ka amiko zany dikan'izany de hoe nanao tsara ny asa koa zany ka ninina tenenin'ireo olona ireo zany le mpitory ireo za tsy hoe hiasa ho an'ny zareo fa hiasa ho an'le olona arovako ka noho zany normal mihitsy izy raha mahatsiaro marary satria raha mbola misy toy ny zao zavatra zao za hoe mbola ataoko marary bebe koa noho izay zany izy satria zay no asa koa miaro an'le olona rovako zay fanekeko taminy dia tsy mitsitsy mihitsy zany hoe zay fifiarovana zay ho an'olona zay miady aminy. Ny faefatra reo fitoriana io dia avy amin'ny bâtonnier ny ordre des avocats fandraisako azy zany satria raha nisy fotoana zany tamin'ny fotoana ny hoe nisamborana ramatoa Claudine Razazay-Mamonjy dia nanao conférence de presse io bâtonnier io zany andriamatoa Raharisoa Hubert dia nilaza izy tamin'izay hoe miaro sy miaraka amin'ny ramatoa Razay-Mamonjy Claudine ka zavatra nataony dia tao amin'ny bâtiment ny ordre des avocats izy nanao an'izy niaraka tamin'ny avocat roa na telo izy io tsy tadidiko fa membre ny ordre des avocats ka zay fomba fanao zay zany teneniko ny apitsin'io satria ny apitsin'io zany resaka taminareo mpanao gazety dia nivoaka tamin'ny gazety izy tena hoe tsy eken'ny maître Willy ary tsy rarina tsitsy ary mbola mafisiko amin'izao fotoana zao tsy mety ny nataony ary tokony hieritreritra izy alohan'ny zavatra tahaka zany satria tsy bâtonnier anazy tokony hitenenany fa tokony amin'ny anarany manokana hoe Hubert